Naratra ny fony Davida. Fantatritsika tantarany jagajagany tamin'ny Batseba. Naratra ny fony Davida. Nanoty izy ary tena naniry mihitsy izy alao zaho faty, alao zaho faty. Fa zanany no maty. Mialohany hafatesany Davida, mbola nisy zanany hafa ihany koa izay naka ny fitondrana ndray fo faty dada zany lamatoa, zano anao mpanjaka. Fa ozy izy Davida hoe tsy izy ny mpanjaka ka Solomona ny solo tenako mpanjaka. Novono Solomona ndray io zanany lamatoa io avy eo. Zany zavatra rehetra zany nandato anatin'ity fiainany Davida ity. Ary za mahita mihitsy hoe raha oharina amin'ny fiainany Davida ny fiainako zasy ianao. Avadiko teny frantsay mihitsy le izy avec nos petits problèmes. Miaraka amin'ireo problème antsika madinika kely. Izay sahiran-kirina kely mandalondalo eny. Defa ohatra ny anana kely alofa tsy dia afaka e. Sahirana kely mandamy maneky izy. Sahirana kely manao an'izao e. Aloha zako tsy tia hanao an'ity loatra fa ohatra zao manjoa. Vao misy zavatra kely manjoa ny fiainantsika dia efa mivavaka foana victime. Tsy hitako izay ambara. Ohatra tsy dia tena mirehatra loatra izy. Ny rehefa miova amin'izay taloha rehetona tsara ny fihirana. Tena mitombo tsara. Mankalaza tsara ny fotsika rehetrarehetra, saitsika fanahintsika, vonona tsara mihitsy. Fa vao misy adiady kely mandalo, vao misy fitsapana kely mandalo, vao misy tsy metimety kely le confort. Zay zany problemantsika aty amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Lamindamina be misy zavatra tonga dia vonona sy sisa rehetrarehetra. Tapaka ny jirona maty. Tsy afaka mipasoka. Zay ny excuse. Tsy afaka mipasoka. Foriporitra be le akanjo dia mamena trolona. Raha Davida ny mahita an'ireo problemantsika ireny. Tena mihezantsika hoe tena. Zay ve filatsina. Zay ny antony tsy amponao tompo. Zay ny antony tsy rehetan'ny fonao intsony. Ary zanako firy efa maty. Tsisy. Ary misy mpanjaka ve manenjika anao? Nentsika polisy dia efa fitsaka be. Ny Davida mpanjaka no manenjika azy. Miaraka miaramila rehetrarehetra. Miaraka mitandapany rehetra. Ianao te hamonjy an'ilay firenena. Zany ny fony Davida. Misy an'izay toerana atao hoe Keila izay novonjeny ray maka rehefa nandeha namonjy izy manontany ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra andeha hanafika amin'ity firenena ity ve izahay? Andeha hanao an'izao zavatra izao ve izahay? Fa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ao anatin'ilay za tsy miala amin'io Andriamanitra io e. Za tsy miala amin'io Jehova io e. Misy vahoaka maro izay miala amiko. Manao erreur Davida. Fa tsy sao izy. Manao ratsy izy. Manao fahotana izy. Dia zany tena mahavariana mihitsy hoe na ato andaniny na ato ankilany tena tsy parfait mihitsy ny fiarahan'i Davida amin'Andriamanitra. Tena tsy tanteraka. Tena misy défaut be foana izy. Misy fotoan'Andriamanitra tena izy manota nalainy ny vadiny Oria dia nasainy Oria novonoana ankolaka izy tsy samamono ny vantany. Fa nasaina tao teo amin'ny première ligne i Oria rehefa miady. Dia mandeha misy reportage manaka navaliana kely nahatonga saina ako. Reportage momba ny guerre du Vietnam, aty tamin'ny Vietnam. Dia misy tantara sy resaka tahaka izao hoe
manahoana ny espérance de vie ana miaramila anankiray izay miady tamin'izao fotoana zany. Zany hoe raha alefa miady ny miaramila dia mety maharitra firiana ao anatin'ny ady ao izy vao maty. Dia nanontaniana ilay olona anankiray izay miala sasatra tia États-Unis, miaramila koa zany, mba fantatrao ve izy hoe afrina ny espérance de vie ny olona anankiray alefa miady. Izy izy ilay olona tsy haiko, 20 andro, 2 volana, fantatra firy, 16 minutes. Zany hoe ny ankamaroan'ny lehilahy alefa miady. Raha farafabetsana indrindra ao anatin'ny 9 minitra. Vao midina izy zany dia lasa 9 minitra. Ny ankamaroany sasa 2 minitra dia maty. Ny atao hoe espérance moa zany mandeha moyenne izy. Sasa 2 minitra dia maty. Sasa ny adiny 2 dia maty. Efa ela velona be raha mbola maty rapitso. Tena ela velona be zany. Fa maty. Tena lefa devant plus ohatr'izay olona. Dia maty izy. Tena lainy Davida ny vatany. Zany ny fokontany Davida, zany ny erreur ny Davida. Fa mahavarina be hoe le olona manao ratsy ohatr'izany. Fa ozy Andriamanitra hoe nahita olona araka ny foko. Nahita olona araka ny foko. Ary olona io dia anao isitrapako rehetra. Ary olona io efa fantatra. Zay tena mahavarina amin'ity Andriamanitra ity. Fantany tantara rehetra. Fantany zavatra mitranga rehetra. Fantany zava-mitranga rehetra. Fantany tantara rehetra. Fantany zavatra iseho rehetra. Fa zao foana ny lazay. Dilo iloko masina no nansorako azy. Za mbola fidy azy foana. Za mbola iantso azy foana. Za mbola omba azy foana. Ary zay mihitsy no problema. Zay mihitsy no olana. Zay mihitsy ny tsy azo ny olona amin'ity fiarahana amin'Andriamanitra ity. Fa ny Baiboly rehetrarehetra dia manambara daholy ary mitarika daholy ary mampiseho daholy an'izay fomba fijerin'Andriamanitra izay. Zay fomba fijerin'Andriamanitra izay, zay fomba fisainan'Andriamanitra izay, ny dilo iloko masina mansorako azy. Hita ao anatin'ny anjarantsika amin'izay tsika. Poliverina kely any anatin'ny Davida, eny antsefatsefany eny. Fa atao tsara ianao manjary. Tsy azonao izay tian'ny tompo resana aminao. Zasenao raha lasena bavy, rehefa mijery ny tantaran'i Davida isika. Dia ozy izy ilay teny teo, ilay asan'ny apôstôly 7:10 teo hoe, nahita lehilahy ozy izy araka ny foko rehetra, izay anao sitrapoko. Davida mpanompoko izany. Inona amin'izay no mahatonga ny Davida ho olona miavaka tahaka izany. Fa maninona Davida na dia manao fahadisoana be ary, dia mbola raisin'Andriamanitra foana. Nisy fotoana izy nanisany Israely indray. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra nilaza hoe notoroany Satana saina Davida. Ary Joaba nalala an'ilay izy hoe tsy sitrapon'Andriamanitra io zavatra ataon'ny Davida io. Dia ozy izy Joaba niresaka hoe Andriamanitra ny Jehovah ny ampitombo afizato eny avy arivo eny nisan'ny Israely. Fa maninona mpanjaka tompoko niditra amin'izany olana izany hoe Esau ny Israely. Dia tsy azontsika hoe fa maninona ny sainan'ny Israely dia inona ny problema. Fa ny antom-pisian'ilay izy dia zao lasa te hitovy amin'ny firenena hafa Davida. Manana ny statistika. Dia hikajikajy amin'izay hoe reto avy ny azontsika resena. Dia reto avy ny tsy azontsika hidirana ny komba. Nefa Andriamanitra tsy ohatr'izany ny fomba fitondran'ny Israely. Fa Andriamanitra mampiasa olona zato hiadiana amin'ny olona ray tapitrisa. Andriamanitra mampiasa olona 300 hiadiana amin'ny olona 5,000 sy 2 hetsy.
tahaka fasika ny Moabita fa izy moa ny anaran'ity izy ilay mpitsara Gideona sy ny 300 asainy miady aminy dia mbola nanao an'izay fahotany izay Davida. Dia ozy izy Davida zany nanota fa aoka tsy ny Israely no vonoina fa alao zasy ny ankonako ny andony vidiny. Fa izy Andriamanitra ianao tsy mipeye vida zany ka fa ny Israely no mipeye. Gaga ianao hoe Andriamanitra ary ny fahamarinan'Andriamanitra tsy takatra ny sainao zany mihitsy. Tsy any amin'izay eritreretinao mihitsy hoe zao ny rary ny Andriamanitra tsisy rarahiny izay rarinao zany. Zao no mety Andriamanitra tsisy rarahiny izay mety aminao zany. Fa ny azy efa mipetraka ary zay ny problema hoe ny olona zany indraindray te hametraka ny fahamarinana fomba fijeriny amin'Andriamanitra. Andriamanitra mifidy io ary tena Andriamanitra mifidy. Fa tsisy rarahiny mihitsy na marina fijerinao an'izany fifidianana zany na diso. Fa ny azy io ny fantany, ianao mahafantatra fotsiny ny hitan'ny masonao sy ny zavatra mitranga vetivety. Fa ny azy hitany ny any lavitra be, hitany ny impactany Davida aty amin'ny 4,000 taona. Dia tsy izy zany fa fiavian'i Jesosy Kristy. Io no razambe mifanaraka tsara amin'ilay Jesosy Kristy. Fa tsy hoe io nanao an'izao dia eliminer. Fa zao ny zavatra tiako saraina aminao anatin'ilay izy. Hoe inona ilay toepo, inona ilay zavatra hitan'Andriamanitra tao anatin'ny Davida. Dia renao tsara amin'izay dia vaky teny novakitsika teo tao anatin'ny Salamo 7:70. Nanga jerentsika iverenantsika vakina amin'izay ilay izy. Salamo 7:70 vakitsika teo. Salamo 7:70 andeny 5:10. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambony tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sanjarako mandrakizay Andriamanitra. Davida sy ilay Salamo 4 vakitsika teo. Davida tena nanao ary nametraka an'Andriamanitra ho any valim-pity lehibe indrindra ho azy. Andriamanitra irery ihany. Tsy misy zavatra hafa fanampiny. Jerenao ilay respect. Ozy izy rehefa mieritreritra ny amin'ny tranon'Andriamanitra izy. Ny firetako ny amin'ny tranonao no mahalany ritra aina. Ozy izy rehefa nisaintsaina mikasika an'Andriamanitra izy, tsy avelako atory ny ody masoko, tsy avelako ilondolondo ny masoko, ambara-pahitako fitoerana ho an'i Jehova. Dia trano ho an'ilay maherin'i Jakoba. Le fo mihoatra lavitra noho izay mety ho défaut, mihoatra lavitra noho izay mety ho erreur. Davida nanao erreur be dia be. Sasy ianao mety manao erreur ao anatin'ny fiainantsika. Fa jerenao tsara, Andriamanitra tsy mijery, tsy zany ny ataony zava-dehibe. Za tsy miteny akory hoe ataoviko toto zany fiainanao. Za tsy miteny akory hoe mety foana za izay ataonao. Andriamanitra mandinika ny fo. Andriamanitra mandinika ny fo. Andriamanitra tsy mijery izay miseho ivelany. Andriamanitra tsy mijery ny erreur. Andriamanitra tsy mijery ny fahadisoany. Tsy izay ny tiako tenenina aminao androany. Fa ny tiako ampahirezina aminao androany, zavatra fomba fijerin'Andriamanitra mihitsy. Aiza ny fonao. Fa Andriamanitra nahita ny Davida dia nahita ny fony. Aiza ny fony Davida. Fa nantombo ary ny fanjakana. Jerenao ilay izy Davida nanana ny zavatra rehetrarehetra. Davida nenkoka teo aminy, teo anatrehany daholo ny firenena rehetra, mitondra babo eo anatrehany, mitondra zavatra maro eo anatrehany. Solomona ihany koa ny aina izay niainany Davida. Fa ny différence Solomona sy Davida, Solomona tsy nifamatotra am-po amin'Andriamanitra. Solomona manao erreur dia votsitra izy rehefa avy eo. Fa Davida manao erreur dia tafatsangana izy rehefa avy eo. Solomona tsy mifamatotra am-po amin'Andriamanitra, fa mifamatora Solomona rehefa nentombo ny zavatra rehetrarehetra izay azony. Dia lasa reny indray zava-dehibe taminy.
ny problema ny lasa lehibe any anaty any. Manahoana ny foko zasy ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny fahadisoana mety manao tsika tany amin'ny lasa. Mety mbola anao tsika androany, ary mety mbola anao tsika amin'ny herinandro, amin'ny heritaona. Fa ny antoka ampahatonga tsika haharitra, ny antoka ampahatonga tsika hijoro, ny antoka ampahatonga tsika afana foana. Aiza ny fonao no mifamatotra? Amin'ny inona no mifonao no mifamatotra? Inona ny zava-dehibe indrindra aminao? Inona ny zava-dehibe indrindra aminao? Ozy ilay salamo izay nivakiantsika teo, karazana olona mpivavaka anankiroa. Ny anankiray, ilay nataon'Andriamanitra ny zava-dehibe aminy. Inona no ataonao? Ampio indray izay Andriamanitra, vao ny olanay Andriamanitra, taio izay Andriamanitra, omeo an'izao izay Andriamanitra. Ilay izy vavantsika indray mety tsy miteny zavatra izany hoe niako, tena zao maro matoko moa ianao eto hoe ny fonao sy ny eritreritranao tena tsy amin'izay zavatra izay. Hoe ho amin'ny fitahinany mbola nimpona an'Andriamanitra. Fa matoa ianao eto androany mba misy fandresendahatra ny anatinao. Amen. Fa le fiainantsika sy le fotsika mihitsy no iza antoetra an'ity andro androany ity. Manahoana ny firetam-poko amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Manahoana rehefa misy ny problema. Manahoana rehefa misy ny ady sarotra. Manahoana rehefa maditra ny zaza. Manahoana rehefa tsy mivà ny olako. Manana fifamatorana ampo amin'Andriamanitra vea. Manana fifamatorana. Iverimberenantsika tsikelikely mihitsy le ohatra Davida mba ho azonao tsara. Fa ny olona te hitorabato an'i Davida, Samoela 2:20. Rehefa lasa kobabo ny vady aman-janany. Ary ireo olona ireo dia tsy nafa ireo mpivavaka miaraka amin'ny Davida ihany. Tsy nafa ireo olona izay resy lahatra tamin'i Davida. Tsy nafa ireo olona izay momba an'i Davida. Zay ihany koa izahana toetra ao anatin'izany. Manahoana raha ireo olona izay miaraka amiko. Manahoana raha ireo olona izay nidokadoka. Zany ngitantarany olona. Zany andinga mihitsy io olombelona io. Tena zavaboary, tena hafa mihitsy io. Fa ny zavaboary rehetra tsy dia miova zay, fa ny olombelona androany izy midoka anao. Fa afa-keritaona ianao ihany ny fosaina rehefa avy eo, lenao le nodoka fa. Ozy izy le fanoharana anankirizay ny alika raha omenao sakafo mandritry ny 3 andro, tsy adinona ianao mandritry ny 3 taona. Fa ny olombelona raha omenao sakafo 3 taona, 3 andro ianao dia adinona. Amin'ny fotoana ianao mijanona mifanampiana azy. Manampy ianao zany. Tena faly, tena misaotra, tena hafa mihitsy zany ka kristianina. Fa ajanony ny fanampiana azy, zany ka kristianina. Zany ko miseho azo kristianina. Misy zavatra be dia be mandalo. Tantaran'i Davida tena nampiseho an'izany mihitsy. Fa fon'i Davida tsy hifamatotra amin'izany zavatra. Androantsika tsy resaka fotsiny hoe mifamatotra izany fotsika. Matoa ianao eto. Matoa ianao nandray ny asa-pamonjen'i Jesosy ho famatotra amin'i Jesosy ho fonao. Amen. Fa manahoana ny firetam-ponao amin'Andriamanitra. Mbola Andriamanitra ve no harenanao amin'ity andro androany ity? Mbola Jesosy ve ny harenako sy harenanao amin'ity andro anio ity? Sa rehefa misy zavatra voakitika ny komfortsika. Sa rehefa misy zavatra voaelingelina ny komfortsika. Sa rehefa misy tsy metimety ny fiainatsika, dia manaraka an'izay ihany koa ny fomba fanompotsika an'Andriamanitra. Lasa tsy alaise ihany koa. Lasa tsy mety ihany koa. Lasa tsy mirehitra ihany koa. Lasa mekamy ihany koa. Androantsika tena mijery mihitsy hoe manahoana ny mbola fahazotoko manompo an'Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Olona araka ny fon'Andriamanitra vea. Sa anao ve mamaly azy zany androany? Za ve olona araka ny fon'Andriamanitra? Za ve olona araka ny fon'Andriamanitra? Sa olona manompo fotsiny any? Za ve olona na ho levona ary ny foko sy ny voko dia mbola anjarako mandrak'izay Jehova? Sa vao marary fotsiny vavoniko, mbola tsy levona, fa vao marary dia efa memenina, dia efa mitaraina, dia efa manao menasy aho,
tsika olombelona tena zavaboary hafa mihitsy a tsika olombelona ny mahasamanao menasy an'Andriamanitra za indray tsy handeha raha vao tsy oatra izao za indray raha vao tsy halaminao ty za tsy hanao an'ity za tsy hanao an'ny roa i Jona tena sa mihitsy ny any ambalinakavy izy miafina dia matory mahita tory tsara mihitsy Andriamanitra maniraka azy ho an'ny Ninive izy any Tarsisy mandeha mahita tory soamatsara izy za tsy handeha izy fantatro fenao Andriamanitra eo famindrapo za tsy handeha za tsy hanao sitraponao zany tsy mifamatotra ampo amin'Andriamanitra tsy miaraka amin'Andriamanitra ity afatra androany ity ampatonga antsika mihitsy hoe ny fiainantsika raha lasina bavy mandra-pialantsika eto ambony tany surprise foana saorana an'Andriamanitra aloha mba afangarongarony eny bonne surprise sy mauvaise fa hitany antsika hoe raha asiana 5 samy ratsy mifanesy eo mety hiova ihany le izy hoe tena ohatran'ny oka aloha zao aloha za nao pause kely amin'ilay fanompona za eo ihany za manaraka en ligne le hoany mihitsy aloha ohatrany tsy tena kapokako loatra aloha tena aloha za eto fotsiny aloha za mitazan-javatra fa za tsy mialo zany ka tsy mialo amin'i Jesosy zay le fo zay azonao zay androany tsika nitsy zavatra tsika mety manao erreur be dia be misy fahadisoana tena nahenao ary menatra hoe za moa dia nanao an'izany tamin'ny 2 taona lasa za moa dia niteny an'izany tamin'izao za moa dia nanao zavatra ohatran'izao fa tsy ny erreur antsika ny zava-dehibe fa ny fonao aiza no mifamatotra raha mifamatotra amin'Andriamanitra ny fonao raha mifamatotra amin'i Jesosy Kristy ny fonao dia tsy mampaninina zany ny zavatra rehetrarehetra tsy hoe kely averiko hoe tsy manambany no mety ho fahadisoana tsy manambany no mety ho zavatra mitranga ao anatin'ny fiainantsika fa miresaka aminao kosa hoe inona ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy inona ny zava-dehibe aiza isika no miorina manahoana ny fanompoko zasenao an'Andriamanitra manahoana ny fanomezantsika lanja an'izany Jesosy Kristy zany ao anatin'ny fiainantsika manahoana ny priorité an'izany Jesosy Kristy zany ao anatin'ny fiainantsika ary androany raha mahatsapa isika fa efa manomboka miaina ny lanja le izy manomboka efa tsy maninona intsony na manompo na tsy manompo manomboka efa tsy maninona intsony na mivavaka na tsy mivavaka na fo maraina na tsy fo maraina na mamaky teny na tsy mamaky teny tamin'ny heriny izy tsy nahazo le resaka dia aloha azavaiko dia zao misy olona mieritreritra zany hoe ilay zavatra resako iny taloha na vita zova zao tsy mavita mieritreritra tsy ho vavaka tsony zao mbola vavaka fa tsy mavita dia mifito tsony mbola mamaky baiboly fa tsy mavita amin'ny CSB toko 10 isan'andro tsony fa mamaky arak'izay fitarian'ny tompo ahy eo amin'ny vanim-potoana zay mahatonga mbola afaka mizara aminao an'izany zavatra rehetra zany fa raha tsy mahazo inona no zaraiko aminao eo fa dia mihodina eo am-bokla fotsiny zay efa fantatra hatr'izay na ianao ary leo hoe zay indray nareo hoe tsy mahita verset akoatran'izany fa matoa mbola misy ny azomenanao dia mbola misy ny raisina dia mbola misy ny sotroanao amin'Andriamanitra androany isika mandinika hoe manahoana ny relationko amin'ny eo Andriamanitra io aza mandinika hoe manahoana ny fahadisoko sy ny ina moa ty faiblesseko sy ny toetrako mbola tsy mety sy ny toetra reny zavatra reny mihitsana moramora rehefa famatotra amin'i Jesosy ho fonao miala ho azy ireny rehefa famatotra amin'i Jesosy ho fonao fa ny problema ilay fo mihitsy jerenao tsara le fomba fisainan'Andriamanitra mihitsy zany zaraiko amintsika jereo ny tantara zanakadala haitsika tsenjery zany efa 100 zany ny torina sy ny zokon'ilay zanakadala fa ilay zanakadala nanao an'izao betisa rehetrarehetra fa Andriamanitra mahita hoe lay ray ny mafantatra hoe mifamatotra amponana relation tamin'ny dadany io fa lay zokon'ilay zanakadala izay nandeha mahitsy zay mihitsy ny fitantarany zaho zay hatr'izay elizay nandehanako araka ny didinao nanaovako sitraponao rehetra fa tsy nahita rirany tamin'ilay dadany izy tsy nahazo na ina tsy nahazo ana dia zanakosy ray ary mba hifaliko miaraka amin'ny sakaizako
fa ity zanaka ho adala ity izay fanandany ny fanananao tamin'ny sitrapony rehetrarehetra. Tena io mihitsy ny sarin'ny Davida. Nandany ny fanananao tamin'ny sitrapony rehetra. Rehefa nody izy, nomenao akanjo vaovao, nomenao peratra. Le dadany zany efa mampanjaitra, efa fantatry ny dadany ange io zanany io. Le zoko niatretra hoe io fa mba mikarakara dada, mba nampanjaitra akanjo izy. Ka ile akanjo ho an'olo-kafa. Nampanamboatra peratra izy, efa endrasany an'le zanany. Efa manisa fotoana fotsiny izy afaka haniny io veriny io. Zavatra efa fatany. Fatany tsara hoe soavaly tapako fe iny dia tapaka haniny kofe, vetivety dia lany dia veriny iny rehefa avy. Fa nisy fifamatorana tao. Dia rehefa miveriny izy dia niteny zavatra be dia be. Fa tsy le zavatra nataony zava-dehibe tamin'ny rainy, fa le fifamatorana am-po amin'ny rainy. Manahoana fifamatorana am-po amintsika sy amin'Andriamanitra. Manahoana ny fifamatorana am-po. Manahoana ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Zava-dehibe aminao ve izany? Sa ny hanina miditra amin'ny vavanao zava-dehibe aminao? Zany ny tantaran'ny zanak'Israely io. Tsy mahatakatra lavitra ny sainy ary fony lavitra an'Andriamanitra. Mivoaka ny tany Egipta izy dia voamena sekely fotsiny, ilay confort kely. Voatiampitiampy rano kely fotsiny dia efa memenina sahady amin'Andriamanitra. Andriamanitra moa tsy hita imenomena fa Mosesy ny tratra eo aloha. Iny ny solovakany akalana. O raha Mosesy fa ahoana ty pasinareo ty? Voaka avy tany Egipta tany tondra dronono sy tantely, tany tondra dronono sy tantely. Rano ary tsisy ronono sy tantely ny ampanantenainareo anay. Rano sotroina tsisy dia ronono sy tantely. Tapitra indray ny 3 andro, deran'Andriamanitra indray, nanao fiderahana makotrokotroka. Fa 3 andro monja tao ambadika izay tsisy hanina indray. Ahoana indray ny hanina? Tsisy an'izao, tsisy an'izao, tsisy an'izao. Le petit confort foana no problème. Dia zany ihany koa ny fiainantsika olombelona. Raha vao tsy mifamatotra amin'Andriamanitra ny fotsika, raha vao tsy izy ny zava-dehibe amiko sy aminao, raha vao tsy izy ny zavatra rehetra amiko sy aminao, dia ilay zavatra kely madendenika mandalo amin'ny fiainantsika. Mba eritrereto mihitsy io teny io Salamo 73 io rehefa tonga any an-trano hoe na dia ho levonara ny foko sy ny voko, ninona mety manjo aho. Fa mitovy ihany ilay promesy eny amboniny lampiazo sy mipilipitra ataon'ny mpivady hoe na boka na ho kilemaina, na hitombo fananana na emahantra dia ho tia anao aho, dia anaiky ho vadinao aho. Fa eo ambony pilipitra ihany sy eo ambony lampiazo no mafana fo. Fa rehefa tonga ao tokantrano, hafa mihitsy ka ilay atiako. Tsy mitovy nge ilay izy. Tsy mitovy. Tsy mitovy. Misy zavatra be dia be hiatra ny fiainantsika. Fa androany aoka ny fotsika ifamatotra amin'Andriamanitra. Mety tsy ho ampy ny sakafonao rapitso. Afaka tsy manao amen ianao. Mety tsy handray karama ianao amin'ny faran'ny volana. Aza manao amen ihany koa. Mety harary ianao. Fa zao, aoka isika olona araka ny fon'Andriamanitra. Dia ho voazona foana sasianao. Voatahiry foana. Inona ny tsy ambaratelo fiarahana amin'Andriamanitra? Fifamatorana am-po aminy. Tena inona mitranga ao anatin'ny fiainantsika. Tsy irairaina fotsiny izany ninina hitranga, fa tena hiainana izany, démontrena izany. Rehefa misy ady mandalo ao anatinao, angoniny any anatinao rehetrarehetra irisaka. Na inona mitranga tompo, vatolampy foko sy anjarako mandrakizay Jehovah. Tsy misy karama izao. Varotra eo ianao, tangolalitra fotsiny ara-baky teny, miaraka amin'ny tapomosy, izay ny ataonao mandra-parivony andro. Tsisy ninina miditra, fa voainy vavanao, anjarako mandrakizay Jehovah, vatolampy foko.
fa rehefa izay ny ataonao tsisy ny nazony devoly ataonao. Zany nahatonga zanak'Israely nge mora kely mora loatra ho an'ny Satana ny namitaka azy ireo hoe maty daholo izy rehetrarehetra hatramin'ny farany. Andriamanitra afaka nanao tsara mihitsy ny an'ilay zanak'Israely hoe miainga avy ato Egipta dia afaka tapabolana dia tonga. Zavatra izy ny Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy hainy fa tena ny fanahininy mihitsy hoe 7 taona nataony niodikodina tao satria fatany toepon'ireo. Fatany toepon'ireo hoe neny reto ty vao tsisy hanina dia mirediredy. Ty vao tsisy sakafo neny ato tongolo, reny reto tongolo fotsiny aza asiana tongolo laoka fa tonga ireo dia miteny ratsy. Neny reto tonga dia mivadika raha vao ohatran'izao, neny ato tonga dia ohatran'izao, neny ato tonga dia ohatran'izao. Zavatra mandalo ao anatin'ny fiainana, zavatra miatra ao anatin'ny fiainana. Ny zanakitsika mety hoendry, mety aditra. Zanakitsika mety anaraka ny lalantsika, mety tsy anaraka ny lalantsika. Teny mbola kely izao izy tezao miaraka amin'ny Tompo. Amen. Tena isaky ny hariva zao tena tezaina dia manomboka ampianarina amin'izay ny lalam-pamonjena. Aza mieritreritra mihitsy ny ianao hoe andeha ho azy zany. Rehefa mahita anay mamaky baiboly ve izy tsy hamaky koa, tsy mamaky zany ireo mahita anay. Tsisy rarahiny zany. Mahita anay vavaka ve izy tsy hanao, misy asany kely zay fa kely, tsisy impaky taminy zay. Ny zanaka Davida tsisy nanaraka ny lalany daholo. Tsisy. Na Solomon ary hatramin'ny farany nandeha kely fotsiny voatratra vehivavy dia fa izy ihany nge nitory alizy sy ny resaka. Zaho ozy nahita zavatra mangidy noho ny fahafatesana. Dia vehivavy efitany hoe mangidy mbola nataony arivo ihany nisan'ilay izy. Dia eritrereto hoe vehivavy anankiray mampivily saina, ko maika fa vehivavy arivo. Surtout hoe miara-mirony izy arivo. Tsy tafavoaka velona ao anatin'izany ianao. Tsy vitsy zany rahalahy. Dia normal be raha ny vily. Fa Davida matsiaro tantara anankiray izay ahito. Misy an'ilay atao hoe mikalanga izay zanak'Saoly. Dia tafody Davida, tafody fiara fanekeny Jehovah nentina tamin'ny mpisorona no nitondra anazy. Dia tafody tao Jerosalema fiara fanekena dia nitsinjaka Davida. Dia rehefa nitsinjaka Davida dia ozy izy mikala ny teny ahoana koa ty mpanjakan'Israely mitsinjaka eto anatrehan'ny mpanompo vaviny ity. Ozy izy Davida niresaka tamin'ny arina nitsy tsara azy tamin'ny sanjoro mihitsy. Zany ilay olona mifamatotra an Jehovah fony, azonao tsy azontsika tsara ilay izy, azonao tsara izay rahalahy. Zany ilay olona mifamatotra an Jehovah fony. Ozy izy Davida niresaka, zao lazaiko anao ry Mikala. Za tsy nandiha teo anatrehan'ny mpanompo vavy zany, fa teo anatrehan'i Jehovah nitsinjahako. Zany ny olona mijoro, manana fo, tsy voavily. Fa misy rahalahy vao mahazo menazy, mbola tsy vady fa mbola ny ankizy no manao menazy. Dia kiaraka zany tsika. Za androany andeha vavaka tendrombohitra. Ilay ankizy efa miandrinana pizza. Fa tsy vitany manolo sainy, ndriko zany ao ary amanaraka andeha. Fotsy mifamatotra amin'Andriamanitra zany rahalahy sy anabavy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe atambolombolenina rivotra, mietsika gauche droite, fa tsy miorina, tsy mifamatotra. Mahita lehilahy araka ny foko, ny olona araka ny fon'Andriamanitra ihany no afaka anao ny sitrapony rehetra. Nahita lehilahy araka ny foko, tsy afaka anao ny sitrapon'Andriamanitra isika raha vao tsy mifamatotra aminy ny fotsika. Tsy afaka anao vao manao menasy ny olona manodidina ny patron. Eo nahitana mifamatotra amin'izy afona, mifamatotra amin'ny asa ve. Fa tsy vava fotsiny ilay tenenina hoe na dia ohatr'izao tompo, na dia ohatr'izao, nefa vao misy zavatra kely teneniny patron dia tsy afaka mijoro. Davida nijoro hatramin'ny farany. Davida nijoro hatramin'ny farany. Joba nijoro hatramin'ny farany. Rehefa mirediredy ny vadiny dia sany tenenina mihitsy tahaka ny tenin'ny ray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Tsy haiko izay sahalo hoe hijoro. Fa le fo
Ary zany ingeny ilana vavaka raha lasenam-pavy tsy hanana an'izany parole zany ianao raha vao tsy ampivavaka ianao andavanandro. Raha vao tsy zany ny confessenao andavanandro hoe na dia ho levina reo foko sy ny foko fatolamboko foana ianao Jesosy. Na iza hiaraka amiko na iza tsy hiaraka amiko iorina hiaraka aminao. Fa raha vao tsy zany no iorena ny fotsika ampitambolomboleny tsy ny fampianarana ihany no mampitambolombolona. Ho an'izay tsy mahita gasy ohatr'izao zany ampitambolomboleniny zany. Ohatran'ilay zozory taingenam-pody ireny. Miozongozona tsofin'ny rivotra moa zany ohatran'izao. Tsoka makaty ny rivotry ny fiainana manaraka ny ray izy. Dia Jesosy tsy adino Jesosy eo aty amin'ny gauche ny ray aza. Tsoka makaty ny rivotry ny aretina droite ndray izazo Jesosy fa za eo foana. Andaontsika ifamatotra amin'Andriamanitra, ifamatotra am-po. Ndao tsy avelantsika ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiainantsika, ampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Le mampisaraka tena le fo mihitsy. Misy olona mitohy manompo an'Andriamanitra, mitohy mihira, fa ny fo ny fantany fa tsy ao amin'Andriamanitra intsony. Ny priorité ny fantany fa tsy Andriamanitra intsony. Ny zava-dehibe aminy fantany fa tsy Andriamanitra intsony. Fantatritsika zany rehefa hoditsika fanina, hoditsika tsire. Raha tiantsika ny orina tsara, dia izy irery ihany no tokony ho vatolampitsika. Dia izy irery ihany no tokony ho zava-dehibe amintsika. Dia hozy izy Davida ny resaka hoe nen'olona fitahiana ny mamaky azy. Nen'olona ny angatahany amin'Andriamanitra dia ny azo an'izao sy ny azo an'izao. Fa nenao hozy Davida ao amin'ny Salamo 7:20 hitoetrandro lava ohatran'ny Jehova. Jehova mpiandry tsy hanan-java-mahory. Dia ilay tsy hanan-java-mahory toy izany. Fa rehefa tsy maharaka contexte ny olona dia ilay tsy hanan-java-mahory gonfleny. Janony eo izy. Tsy hanan-java-mahory tsy ory volontsika, tsy ory fitahiantsika, tsy ory sakafo ao anatin'ny frigo atsika. Tsy voatabia sy tongolo ihany ny ao, fa misy koteleta ao, dia misy henan-kisoa ao, dia misy vorona ao, izay ilaitsika rehetra. Tsy ory njava amin'inona mihitsy ao frigo atsika. Tsy ory fahasalamantsika, tsy ory zanakitsika, tsy ory trano zanitsika. Fa neny Davida tsy hanan-java-mahory aho, ary inona le zava-mahory tsy, inona le zavatra tsy mampahory aho, mampandry aho eo ambony ahy maitso izy. Mitondra aho amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona fanahiky izy. Zany atao tsy orin-javatra. Mitarika amin'ny lalan'ny famarinana noho ny anarana izy. Manositra dilo iloloko izy, ny kapokako feno dia feno, na dia mamaky loha saliko ny fahafatesana za tsy matahotra ny loza. Miady amin'ny zavatsarotra rehetra, fa mbola Jehova ihany ny zava-dehibe. Raha maty eto tompo miara-maty aminao. Raha velona miara-belona aminao. Miatrika an'ity problème ity miara-miatrika aminao. Tsy maninona zany zavatra zany, fa ianao no irena ny foko. Ary ianao, ary za tsy matahotra an'izay mety hitranga eto amin'izao fiainan izao. Fa atrehana daholo fa miaraka aminao amin'izany zavatra zany. Tsy hovaina. Amen. Aoka ny problema tsy hanova ny vavakitsika. Amen. Rehefa niteny ianao endreny hamaron'ny soa ao anaty problema ianao miresahany zany zavatra zany, fa zany ny olona mifamatotra amin'Andriamanitra ny fony. Fa tsy hoe aiza ny ahitako anao ry Jesosy, ry mpanafaka aiza moa ianao. Azo irainy zany iry zany, fa tsy izany ny tokony iorena ny fotsika raha lasenam-pavy. Izy ny tokony zava-dehibe amintsika. Miatrika olana ianao androany, aiza ny fonao ny orona, izay fotsiny zava-dehibe. Fa raha izy ny zava-dehibe aminao, tsy mampaninona anao zany olana. Mety hatrika olana ihany koa ianao raha pitso raha fakapitso, raha izy ny orena ny fonao, tsy maninona zany. Tsy maninona zay zavatra mitranga eo. Tsy olana zay zavatra mitranga eo. Andriamanitra manafaka amin'ny vanim-potoanany, fa aiza ny fon'ilay olona no mipetraka. Tamin'ny tababola zay niatrika olana ngezangeza kely. Ao fomba fijerinay fa aminao izy mety kely. Fa ngezangeza kely, somary nalasalasa saina, somary
nampahazoazo fakapana fa ny anatin'ny foany tena te hitady mihitsy zay lalakale fa aloha sitrapon'Andriamanitra ihany. Anao imitation le tomobile io zay dia rehefa anao an'ilay izy dia nisy problème ilay izy tao amin'ny faritany. Ilay karapanondron'ilay olona misy olana dia natsoina ilay olona varotra an'ilay izy taminay misy azao olana zao. Dia ohatra nanao ilay olona zany olona ilay hoe mpanodina filaza azy zany hoe mangalany tombo ilay tôbila fa tsy izy ny tena tompony fa vidiny ihany ilay izy dia tsy hitako intsony io olona io. Dia nanao historika kely dia mbola hita hoe nisy mpanodina hafa teo alohany. Dia nanontaniako ilay mpanodina ahoana fa dia ity zao dia fantatrao ty olona ity. Tsy fantatro io izy fa nijery ilay karapanondro amin'izay izy avy fa ahoana ty karapanondro ity izy tao 2025 io soratra io nefa tsy io nomeko an'ilay zalahy io le certification zany 2024 ka ilay olona nivarotra azy taminay manao faux zavatra sandoka le izy zany maika fotsiny izy satria fantany hoe tsy hovidinay ilay tôbila raha ohatra ka le date 2024 nomeny dia poritra izy dia nanaovany sandoka tany le acte de vente. Dia rehefa nanaovany sandoka dia ozy izy le olona teo aloha hoe tena ho sahirana amin'io nareo amin'ny faux io dia resahanay izy ahoana ty zavatra nataonao ty aloha fa ataoko io retiré le dossier dia aloha karakaraiko dia ny anatin'ny saiko any raha karakarainy ty dia andeha amin'izay lalan'izay izy zany forceny any fotsiny dia nieritreretiko ilay izy zany tsy hanao an'izay zavatra izay. Ozy izy le olona teo aloha hoe raha tedavinareo le vehivavy dia vao mainka hitan'io zavatra io dia vao mainka ho torinonareo hoe manao faux nareo fa ny anatiko any nina tantarain'io olona io na andeha hitory ary io olona io hoe faux et usage de faux dia atrehan'izay problème zay fa tsy maninona zany fa ny tompo miaraka amintsika dia nitedavina le olona dia hita le olona dia le olona gagabe ahoana tena tsara chance ianao ozy any anatiko any za tsy tsara chance fa ny tompoko miaraka amiko dia tonga dia hita vao nitedavina le olona dia teo akaikin'ilay fokotany nisy azy dia hita tao izy dia ohatrany nampifilafila kely izy aloha tsy dia hita fa ny anatao foko any tena hitako mihitsy tezain'ny tompo satria manomboka me manakaiky an'ilay zavatra ianao zany hoe du jour au lendemain ianao mety hivadika any amin'ny tribunal ty tantara ty dia tsy fantatra intsony zay efa rany ty rehefa avy eo fa ny anatin'ny fonao any misy fampaherezana misy fifamatorana amin'Andriamanitra misy fampaherezana avy amin'Andriamanitra na ho levona ary foko sy ny voko na riske ary hoe ahoana moa zany ny zavatra hitranga tonga dia soratra eny amin'ny sora-bavety ny gazety zany ianao tsy fantatry ny gazety rehefa mbola milamina rehefa mitory famarina ianao tsy hisy rarahiny aza fa hoe nisy pastera tratra faux et usage de faux oay gazety rehetra manerana Antananarivo tonga dia voaka an'izany daholo fa ny anaty any miorina foana mandeha araka sitrapon'Andriamanitra zay tiany tompo karaha tiany ampidirina problemtsika dia andao hidirina fa tsy maninona zay fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy hoe afao foana isaka mihetsika voatratra ny zavatra anankiray dia afao a Jesosy esory amiko izao kapoaka izao fa miaraka miatrika io dia miaraka trehana dia tonga ihany ilay vehivavy andro somasa lakamisy tsy fantatro latsinainy izy nita dia atsoina za mbola sahirana be za tamin'ny 1 alina voanody za mbola tia ananina zao za dia vita ihany ilay papier dia tonga tao amin'ilay toerana izy dia tsisy suite be fa tonga dia fa izy le miakatra an'iny eo anatin'le eo amin'izay zany le 2 minitra farany ianao saina miandry aty ambany dia ianao zany miandry verdict amin'izay midina eo amin'ny totohatra io olona ray ny midina io sa miaraka amin'ny polisy anankiefatra hoe mijanona kely aty aminay ianao ramose aloha fa misy zavatra tsy milamina hono ty zavatra ty fa ny tompo mitantana dia ny tompo mandrindra dia ny tompo mandamina na inona mety hitranga ampioreno amin'ny fona aza ampiorena amin'ny zavatra mihovaova aza ampiorena amin'ny problema hifandro any hifara-pitso tsy maninona zany aza ampanarahana reny ny fiainam-bavaka ao amen zany natao miorina amin'ny tompony fo aza ampanarahana ny reny ny hiranao fa
asandrato tsara le tanana, ampandohaleo tsara le loalika, fa tsy rehefa manamanjo ihany vao mandohalika ny loalika. Rehefa milamina ny fiainana tsy mandalika ny lala, tsy mifamatotra am-po zany zavatra zany. Azonao ve zany afatra zany? Za mifamatotra am-po zany amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy, amin'ny zavatra rehetra, na izay teny soa na izay teny ratsy aho, vato lampiko so anjarako mandrakizay Jehovah, zay ny any eo ambavako. Hivavaka foana, hanompo foana, hidera foana, hitady azy ahako amin'ny maraina, amin'ny alina, na ny tokotany io, na aiza io, na aiza. Andao tsy conditionné. Zay ingely atao hoe mifamatotra am-po e, azonao ve le izy? Ny olona rehefa mifamatotra am-po ny mpifankatia, tsy izy condition zany mihitsy. Hoe ndeha ho aiza aloha tsika. Fa na irenireny eran'ny tapotanety rehefa fankatia zay mandeha 192 miala avy any anena moa ty misy rano ty. Mandriseza. Makany lafo terminus, aller retour fotsiny, tsy ampy vola tsiny. Hiaraka fotsiny. Mandany andro tsy hanao ninina. Fa mahazo fiany be fampitositosy ao anaty 92 eo fotsiny mandra-parivony andro. Rehefa tsy mifamatotra am-pony olona, dia mila fepetra be dia be. Hiaraka ninona aloha, dia hiaraka nao inona, dia inona no hoanina makany, dia mampaninona izany zavatra izany, dia mitondra amin'inona izany zavatra izany. Tsy mifamatotra am-po zany. Relation tsy mandeha lavitra zany. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra mifandresen-dahatra amin'ny saina fotsiny. Fa relation tsy mandeha lavitra satria maninona ny fony tsy mifamatotra amin'Andriamanitra. Androany aoka antsika tsy ho baikony zavatra intsony miaraka amin'ny Tompo. Aza baikona inona na inona. Aza baikony toetrandro. Tsika olombelona samy hafa. Misy olona rehefa be problema dia mazoto mivavaka. Misy olona rehefa be problema kamo mivavaka. Misy olona rehefa mahazo fitahiana mazoto mivavaka. Misy olona rehefa mahazo fitahiana tsy hita mivavaka tsony. Fa ny fifamatorana po amin'Andriamanitra na mahazo fitahiana na mahazo problema dia mivavaka. Raha 30 minitra ny fataonao isan'andro, 30 minitra na misy problema na tsisy problema. Raha adiny ray ny fataonao isan'andro, adiny ray na misy problema na tsisy problema, avelao ny problema any ivelany, tsy mikasika ny fo zany zavatra zany. Aza vela hikasika ny fonao zany zavatra zany. Aza vela hikasika ny relation anao amin'Andriamanitra zany zavatra zany. Zay natao hoe mifamatotra am-po, ny fo tena reservena ho azy mihitsy. Amen. Fa tsy rehefa mana fotoana ny zanaka dia ny vavaka ny voahelingelina. Mila tonga saintsika amin'izany zavatra zany, dia mila resena zany. Jesosy io, fa tsy mavita mivavaka rehefa mana fotoana ny zanako. Fa manomboka androany tsaboko izay zavatra zay. Tsy janona amin'izay etaza ihany. Za te hanana fifamatorana am-po aminao. Za Jesosy taloha, rehefa salama be, dia mazoto mivavaka. Fa rehefa misy tsy metimety, kely. Vao misy zavatra kely. Vao misy inconfort kely. Vao tsisy bus. Vao tsisy taxi. Vao tsisy an'izao. Dia efa iny malaina. Araka tenteneniko teo hoe tsy mipasoka ny akanjo tongava aty, tsisy hijery ny akanjonao zany aty. Matetika ny saitsika ny tena mamosavy atsika. Ty amiko daholo mason'le olona tsisy ny olona hijery anao. Ianao eo amin'ny loha eo ka aiza moa tsy ho any aminao mason'ny olona. Fa dia davinao hitodika ny eriana ny olona zany azay tsy ahitanao. Fa ianao mihitsy nefa fatoka ao anatin'le izy hoe tena hitan'ny olona daholo le izy. Tena misy ohatran'izao. Tena ohatran'izao tsy zany ny alehan'ny olona dia. Aoka tsy zany ihany koa ny fomba fifamatorantsika amin'Andriamanitra. Asehoy amin'ny tenanao mihitsy. Ianao mihitsy mila ampisehoana azy aloha voalohany indrindra. Jesosy ny any ifamatorako. Na maninona ny tenako ty na maninona. Na maninona ny fiainako na maninona. Fa hitanao fa rehefa zatra ohatran'izay ianao, tsy olan'izany ny fiainana. Tsy olana. Na misy momba na tsisy momba. Na misy miaraka aminao na tsisy miaraka aminao. Ozy lahira fahiny izay na dia tsisy ho namako azy.
anaraka an Jesosy aka tsy hiverin-dalana na iza hiaraka amiko na iza tsy hiaraka amiko ny any foko mifamatotra aminy rehefa tsy afaka ianao dia avelako eo ianao sy ny tsy fahafahanao aloha fa za tsy maintsy mahita ny tompo zany io Davida io 900 mitady hanohatra azy fa ozy izy Davida za tsy memenina amin'Andriamanitra fa za pahery ny foko amin'ny Jehovahandriamanitra famonjena. Ny olona manatsatso azy, ny olona manohatra azy, ary ny olona rehefa mety ny atao dia momba anao izy rehetrarehetra. Fa rehefa tsy mety ny atao dia le momba anao iny ihany manatsatso anao rehefa avy eo. Za moa efa azoazoko atsaina hoe ohatra zao fandehandeha fa tsy niteny aloha tamin'iny fa fa tsy matimatiko lolo ihany ty ianao ihany fosaina ny ambadika ihany rehefa avy eo. Le pomba anao ihany ka olona hafa. Ary za mihitsy nitantarain'i Davida hoe raha fahavalo izy nanimba sy te hanaratsy aho tsy nampaninina fa ianao miara-dia amiko miara mankany an-tranon'ny tompontsika ianao no lasa nanohatra fa tsy mampiova ny Davida zany ny fony mbola mifamatotra foana. Amen. Zay ihany koa ny hafatra ho antsika androany inona amin'ny fiainanao aoka isika ho tahaka ny Davida fifamatorana. Kana misy ary ny fahalavona rehefa avy eo dia milazanao mahery foana ianao. Na misy ny zavatra tsy vitanao mahery foana ianao. Na misy ny fahotana mihitsy ary mety vitanao fa hoenao ny tanan'Andriamanitra manangana anao. Misy olona ngely lavo amin'ny zavatra kely fa tsy tafaverina intsony avy eo. Fa misy olona lavo amin'ny zavatra be fa mbola miorina hatrany rehefa avy eo. Misy fifamatorana po. Amen. Tatsika hitsangana ankehitriny dia samy miresaka amin'ny tompo androany. Samy mirétablir mamerina amin'ny laoniny an'izay tokony ho fifamatorana po amin'Andriamanitra. Rehefa tsy nanana an'izany relation zany intsony ianao tatoato. Rehefa tsy enjery sisa, rehefa teoria sisa hoe Jesosy velona atao anatiko nefa nareo tsy misy fifamatorana po. Zao fotoan'izao ny famerenana amin'ny laoniny zavatra rehetra. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotomboka.